Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Bonjour. Bonjour. Mitondra antsika amin'ny tontolo andronao. Bonjour. Jio antsika jiaby. Manolotra ho anao ny vaovao. Magasin Saint-Georges Vista Tsaralalana, magasin Saint-Georges Vista Horizon Itos, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny magasin Saint-Georges Vista Tsaralalana sy magasin Saint-Georges Vista Horizon Itos. Hatramin'ny atomboany ka hatramin'ny ny hafarany dia toa tsy mahafaly ny sarabaibabahoaka ny fanatotosana ny francophonie eto Antananarivo. Toa lasa ny lololony sy menimenina no andraisana azy. Maro mihitsy aza no miteny hoe aleo vitany fa iny manelingelina ny fiainana fotsiny. Ny andindin'izay arahanao anatin'ny matoan-dahatsoratra Jiboaza Razanatsoa. Mahitsy ny kabaran'ny filoham-pirenena Frantsay momba ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara. Mila tsaraina ny resaka fandriam-pahalemana eto amintsika raha te hampandrosan'ny Madagasikara ny mpitondra ranon-ambarany. Ny farana tamin'ny fomba ofisialy androany ny francophonie teto Antananarivo. Androany ihany koa no nivoaka ny déclaration d'Antananarivo. Armenie no andray ny fianambe manaraka andiany fa-17. Mbola mitoy amin'izao fotoana izao ny fanadadiana momba ny tranga fanodikindinana fanampiana izay nataon'ny masivoan'ny Maroka teo aloha raha nambaran'ny ministry ny raharaham-bahiny Marokanina androany. Vaovao iraisampirenena kosa indray dia androany ny tanterana ny fividanana lehibe fiodinana faharoa izay amoahana izay solotenany antokakavanana sy afovoany amin'ny fividanana filoham-pirenena Frantsay. Nandindinireo arahanao afaka fotoana fohy. Bonjour. Bonjour. Petit miss sonala eta watika tap na nebena zaza. En poudre en sachet dans la riche en vitamine C. Bonjour. 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 Ma patanzaka zem suka samba samba ta. Bonjour. Bonjour na riewe. Bonjour. Bonjour. Maru karazanga gu amnas. Sara lota zanga lamnas. Jitika diabe. Bonjour. Nous sommes dans le sillage de la 16e cuvée du sommet de la francophonie de Madagascar. TV5 Monde mobilise son antenne pour l'événement. Édition spéciale, émission en direct, vivez le sommet comme si vous y étiez. Musique, cinéma, documentaire, avec TV5 Monde, opérateur direct du 16e sommet, la francophonie s'invite chez vous. 16e sommet de la francophonie à Antananarivo. C'est le rendez-vous de la francophonie et c'est sur TV5 Monde. Lulain TV, safidy tsara indrindra. Ary amin'izao fotoana izao, misy ireo tolotra tsy manam-paharoa ka adony décodeur. Maimaimpona ny option faharoa. Ary aleo tsy andry, tonga afa-teny izao eny amin'ny mpanjara Blue Line TV akaiky anao. Ahitanao ny tolotra sy cadeau rehetra omeny Blue Line TV. Lulain TV, safidy tsara indrindra. Batterie Large Star. Batterie tsy mila entretien. Misy alliage plomb calcium ahafahana mametra ny fampiasana rano ho vitsy. Large Star manana fitehirizana sy rafi-pamokarana avo lento ka kely foana ny herilany ary maharitra hatramin'ny avo 10 eny ny batterie Large Star. Kalitao iraisam-pireneny amin'ny vidiny tena mirary. Large Star. Faire du shopping à Haku, c'est du bonheur. Un vaste parking sécurisé,
des espaces enfants et aires de jeu, plus de 10 restaurants et 50 boutiques, des banques et pharmacies ouvertes même le week-end. Accourdi, votre galerie à côté du village de la francophonie. Du jamais vu à Nouzad, le centre commercial West Center ouvrira ses portes le samedi 3 décembre avec Magic Market et ses boutiques Bellevue, établissement Rafidson, Galax Technologies, OS Pharmacie, OR Création, JR Métaux. Passez aussi de bons moments ensemble chez ses food courts Manda Seafood, OS Délices, Labascour Fast. Contact 033 01 235 84 034 63 766 30. Venez, découvrez, réservez votre nouveau centre commercial West Center à Nouzad Ouest. Coloris, distributeur des peintures de référence. Eurolux, la peinture par excellence pour bâtiments intérieurs et extérieurs. Mastermix, la meilleure des peintures pour automobiles. Nautix, la marque française leader en peinture pour bateaux. Coloris, c'est plus de 150 000 couleurs disponibles. Nous composerons pour vous toutes les couleurs disponibles sur le marché malgache en 5 minutes. Vita ve télécommande ateritsika rahavitsy ka io jiritany latapakiariko ty lesy misy solution amin'ilay be Ouai, mety amintsika kosa lesy ty a. Ne craignez plus les coupures d'électricité, simple d'utilisation, facile à installer, 5 watts à 300 watts, monocristalline, polycristalline. Baoulay, représentant de la marque originale Baoulilay. Nous sommes dans le sillage de la 16e cuvée du sommet de la francophonie de Madagascar. TV5 Monde mobilise son antenne pour l'événement. Édition spéciale, émission en direct, vivez le sommet comme si vous y étiez. Musique, cinéma, documentaire, avec TV5 Monde, opérateur direct du 16e sommet, la francophonie s'invite chez vous. 16e sommet de la francophonie à Antananarivo. C'est le rendez-vous de la francophonie et c'est sur TV5 Monde. Lulainy TV safidy tsara indrindra. Ary amin'izao fotoana izao misy ireo tolotra tsy manam-paharoa cadeau ny décodeur maimaim-poana ny option faharoa. Ary aleo tsy ary tongava dian'izao eny amin'ny mpanjara Lulainy TV akaiky anao ahitanao ny tolotra sy cadeau rehetra omeny Lulainy TV. Lulainy TV safidy tsara indrindra. Ei, mahaliana anao ity bijouterie mividy volamena tongava malaky ao amin'ny galerie Siv tsara lalàna ao amin'ny premier étage box 08 apita central hôtel na ihany koa amin'ny building complexe apeflo vao miditra vavahady amin'ny ilany ankavia fanamariany vavahady eo amin'ny arébus apeflo apita ny fiangonana azadinoana ny mitondra karapanondro a galerie Siv tsara lalàna téléphone 034 54 816 18 na building complexe apeflo téléphone 033 79 830 63. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampahalalam-baovao TV hatramin'ny farany anambotsika ny vaovao dia hatramin'ny ny atombony ka hatramin'ny ny efarany dia toa tsy mafaly ny sarambababahoaka ny fanatotosana ny francophonie teto Antananarivo to lasa lonolony sy menimenina moa no nandraisana azy maro mihitsy aza moa no miteny hoe tsy aleo ve ho vitany fa manelingelana fiainana fotsiny arahoariny matoa tatsoratra boasana zanatso. Vola be mikararana no lany nentina nandraisana fivorina izay naharitra herinandro monja teto Madagasikara. Ny sakafo tamin'ny andro voalohany fotsiny no ny tetina 720 tapitrisa ariary. Ny fotodrafitrasa ara-pahasalamana ho fandraisana ny fivorina dia nandanina 2 miliara ariary. Ny prestation de consultance pluridisciplinaire fotsiny no nandanina 2 miliara ariary. Ny fanatsarana fitoeram-piatsonan'ny fiara eto amin'ny CCI Vato no nandanina 2.5 miliara ariary. Raha tsy ilaza fa-tsy ireo fotsiny. Izany noho izy nefa malagasy maro no matinoana.
mitsindroka eny amin'ny fanaripako vao mahita sakafo eto Antananarivo sy ny renivohim-paritany hafa ary malagasy anarivony no maty mosary any atsemon'ny nosy. Hay moa misy vola toy izany ihany afaka atosaka rehefa ilaina. Nahoana ny hopitalim-bahoaka eto Antananarivo renivohitra fotsiny ohatra no atao tsy zarizary, tsy mendrika ny maha-olombelona ny olona tsaboinao. Manginy fotsiny ny lalana sy ny foto-drafitra sahafa. Toa aseho miariary fa ny vahoaka malagasy no tsy mendrika ireny rehetra ireny. Fa rehefa ny vahiny dia afaka anaovana fahagagana, mitady vola ary vola avy aiza koa moa. Hatramin'izao dia valibораingina no azo hoe volan'ny malagasy madiodio no nolaniana tamin'iny fandraisana io fiaonana io fa tsy azavaina ny andinindininy. Raha volan'ny malagasy marina, volan'ny mpandohetra, move tsy tokony anana izay tokony ambarany mikasika izany ireto vahoaka, dia omeny tsiny ve ny maronisa raha natsapa fa lasa vetratra ho azo fotsiny ny fandraisana ity fiaonana lazaina fa hitondra tsombotsoa lehibe ho an'ny firenena ity. Namezaka mandresy lahatra aza ny mpitondra sy ny mpanomana ny fivoriana fa tsy tambo isaina ny vokatsoa azo amin'ity fiaonana ity dia tsy mety ny sain'ny malagasy. Mihevitra trano fa fahasorenana sy fanohitohinana no an'ny entinety farany ho azy. Miverina foana ny fanamariana hoe ny mpitondra ihany no natao ahazo tombotsoa amin'io. Ayay tsy havanana tokoa indrindra tao rin'ny ireny ampamoaka nataon'ny fiarahamonim-pirenena mikasika ny fomba nanantanterahana ny tolobity mikasika ny asa rehetra natao ho fanomanana ny fandraisana ny fivoriana iny. Tsy misy ny mangarahara akafinafina hatrany sika hatrano hatrano toa ny mahazatra hatrany izany. Amin'izao dia mametra-panontaniana ihany koa ny maro hoe ahoana no mikasika ireo asa natao rehetra, ireo fitaovana novidiana lafo, iza no isitraka ireny rehetra ireny, omena ampiasain'ny vahoaka tompony vola ve izy ireny sa ho very anjavona fotsiny ohatra ny zavatra rehetra manandanja eto amin'ity firenena ity. Nahintsy kosa ny kabaran'ny filoham-pirenena frantsay François Hollande momba ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara. Mila tsaraina ny resaka fandriam-pahalemana eto amintsika raha te hampandrosin'ny Madagasikara amin'ny lafiny rehetra ny mpitondra ranonambarany. Fa nadadin'ny Zora Kotondrena. Niona tamin'ireo teratany monina eto Antananarivo ny filoham-pirenena frantsay François Hollande. Nandritra izany no nanaovany lahateny ho azy ireo ary indrindra ho an'ny firenena sy ny fitondrana malagasy. Nafana ary azo ambara ho mamaivay ny afatra napetraka ity filoham-pirenena frantsay ity amin'ny fitondrana malagasy indrindra amin'ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny tranga eto Madagasikara. Tsy adino ny tao anatin'izany nampatsiahy ireo tranga na herisetra sy famonoana ny tranga tamin'ireo teratany frantsay maro teto Madagasikara tao anatin'ny 3 taona latsaka izay ary farany teo ny tany Sainte-Marie. Mila atsaraina ny fandriam-pahalemana ranonambarany raha te hampandroso na ara-toekarena na ara-politika na amin'ny lafiny sosialy any Madagasikara. Je sais aussi combien, Monsieur le Premier ministre, vous luttez contre l'insécurité. Fantatro ihany koa Andriamatoa Prime Ministre ny fiadina amin'ny tsy fandriam-pahalemana ary lahara-pahamehana izany. Isan'ny nanamarika antsika ny famonoana ny tanora frantsay roa teto amin'ny nosy ny faran'ny volana aogositra lasa teo tany Sainte-Marie. Ary tsy adinona ihany koa ny fampijaliana azy ireo teratany frantsay. Izay no nahatonga nametraka ny fanontaniana tamin'ny filoha Erajona Rarimampianina. Tiako raha misy ny fiaraha-miasa eo amin'ny lafiny ara-pitsarana fa eo ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ny sehatry ny fandriam-pahalemana. Amin'izay fotoan'izay afaka manatanteraka ny asany miaro ny vahoaka malagasy fa eo ihany koa ny frantsay mipetraka eto ny fitondrana. Nosy mahafinaritra miaraka amin'ny tontolo tsara i Madagasikara izay arahantsika miaina sy mahita izao. Fantatsika ny morontsiraka izay afaka mandray mpizahatany betsaka fa ilaina aloha ny fisian'ny fandriam-pahalemana. Nous savons combien les plages de Madagascar peuvent recevoir de touristes, mais faut-il encore qu'il y ait de la sécurité? Isan'ny nampatsiahiviny ity filoham-pirenena ity tao anatin'izany ihany koa ny toeran'ireo teratany frantsay monina sy miasa eto Madagasikara. Tsy hitsahatra ny fanampiana ho entin'ny Frantsa ho an'ny Madagasikara ho izy raha mipetraka araka ny tokony ho izy ny fahamarinana toerana sy ny fandriam-pahalemana. Iampy avy roa eny ny fanampiana avy amin'ny alalan'ny Agence Française de Développement na ny AFD. Etsakilan'izay isan'ny no amafisy ny Frantsa ihany koa ny fanampiana amin'ny lafin'ny fampianarana. Nous voulons aussi coopérer sur le plan universitaire et scientifique. Tiana ihany koa ny ampisy fiaraha-miasa eo amin'ny université sy ny scientifique. Tsy ahivina amin'izany ireo seha-pikarohana toy ny Institut Pasteur, ny CIRAD, ny IRD izay miara-mientana amin'ny fanatsarana ny farim-piainan'ny malagasy ary fantatro fa betsaka ny solotenan'izy ireo manatrika etony.
ary manomboka izao anampy isa ireo mpianatra malagasy mamirato fianarana ny frantsay izay. Grandes institutions de recherche. Et puis isan'ny nasiany teny manokana ihany koa ny momba ny fandraisan'ny malagasy azy tamin'izao fiaonamben'ny francophonie fahenina amby folo izao, indrindra ny amin'ireo fotodrafitrasy raha tsy ahivina i François Hollande no filoham-pirenena frantsay fahatelo nandalo taty Madagasikara. Nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny Premier ministre canadien natao ary ny famaranana ny francophonie tamin'ity androany ity. Isin'ny tsindriny ity Premier ministre ity moa tao anatin'izay fanazavany izay hatraminy nahatongavany ny fanajana ny zon'olombelona. Fanampanazavana. Si je peux me le permettre, vous n'êtes pas si spécial que ça, dans le sens que... Dia miavaka ohatran'ny ahoana ianareo ny tiako tenenina izaho miresaka ny zon'olombelona foana amin'ny tany rehetra alehako na eto Madagasikara na any Chine, eny fa na dia any aminay any Canada aza. Izay tsapako fa mbola misy asa betsaka miandry anay amin'ny resaka zon'ny LGBT. Efa eo amperin'ny fanafoanana ny lalàna izay manasazy ary tsy mifandanja ho an'ny fiarahamonin'ireo gay izay amin'izao. Fantatro fa tsy maintsy resahana foana izany, ary fantatro fa tsy dia mety loatra amin'ny olona ty izany resaka izany, fa tsy maninona izany. Ny tena marina eo amin'ny samy mpinamana mila resahana foana ny tena zava-misy marina. Fantatro fa manana fomba mampanao izay manome lanja ny zon'ny lehilahy eto Madagasikara. Ity firenena ity izay milaza ao anatin'ny tany tandalana ho firenena misokatra amin'ny hafa sy amin'ny fahasamihafana. Mila fantatry ny olona rehetra fa ny zon'olombelona dia tsy azo safidiana hoe iza no ajaina dia iza no tsy ajaina. Mila ajaina daholo ny zon'olona rehetra na iza na iza. On ne peut pas choisir lesquels on veut respecter ou ne pas respecter, il faut respecter les droits de tout le monde. Ny farana tamin'ny fomba ofisialy androany francophonie teto Antananarivo. Androany ihany koa moa no nivoaka ny déclaration d'Antananarivo ary minimo no andray ny fionambe andian'ny fahafito amby folo ary Tunisie kosa no andray ny andian'ny fahavalo amby folo. Fanadadina. Miisa 13 ny fehi-kevitra nivoaka tamin'ity fionamben'ireo firenena amin'ny teny frantsay andian'ny faha-12 ity. Ny famahana sy ny fivoanany krizy ary ny fanamafisana ny filaminana no isany mba hantoerana tamin'izany. Famitoviana ny zon'lahy sy ny vavy, ny fiadiana amin'ny tsy fandriam-pahalemana, fampiroboroboana ny fampiofanana teknika sy ny fiofanana arakasa, vahaolana amin'ny angovo azo avoizina, fampiroboroboana ny teny frantsay any amin'ireo firenena mpikambana ny OIF, fiadiana amin'ny fanambadiana aloloatra, ny fanambadiana terena, ny fanavaozana ny fitsinjaram-pahefana sy ny fampivoarana anatiny, fitadiavana vahaolana amin'ny olandrano sy ny filaminana amin'ny ankapobeny, fampiroboroboana ny fahasamihafany ny kolontsaina ahatongavana ny amin'ny fampandrosoana, fanavaozana ny sehatra ara-pahasalamana, ny fandriam-pahalemana eny an-dalana ary farany ny mahakasika ny économie bleue. Fa isan'ny notsindriny ny sekretera jeneraly ny OIF androany ny mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana izay votoatin-dresaka betsaka indrindra tamin'ity fionana an-tampony ity. La question sécuritaire a été au cœur de notre discussion. Vous n'êtes pas sans savoir que ny mahakasika ny fandriam-pahalemana no tena nivalam-panana ny resaka tamin'ity fionana an-tampony ity. Samy mahalala isika efa voakasika ny tsy fandriam-pahalemana avokoa ny firenena rehetra. Tsy voaro amin'izany ireo firenena mpikambana eo anivon'ny OIF. Fotoana ny tamin'ity fionana ity ny firesahana sy ny fitadiavana vahaolana maharitra mahakasika izany. De réfléchir précisément à ces situations que nous devons affronter. Androany ihany koa ny fantatra ireo firenena handray ny fionamben'ireo firenena amin'ny teny frantsay manaraka. I Arménie ny amin'ny andian'ny fahafito amby folo ary Tunisie kosa ny andian'ny fahavalo amby folo. La décision de tenir en Arménie le 17e sommet de la francophonie est une ho anay ny fanatanterana ny fionana an-tampony fahafito amby folo any Arménie dia fametrahana fahatokisana lehibe. Eo ihany koa ny mariky ny fiombonana mankasitraka tanteraka ireo filoham-pirenena mpikambana eo anivon'ny OIF tamin'izay fanapahan-kevitra izay. Des pays membres pour cette décision. L'Arménie est fière de son appartenance à la grande famille. Ny ampiefatra ireo firenena mpikambana ny OIF manomboka eto Nouvelle-Calédonie, Canada, Ontario, Argentine ary Corée du Sud. Raha ny fanazavany ireo anivon'ny komity mpikarakara firenena 20 no nahatonga solitena, 3 ireo délégation ary 9 ireo nantotosa ny atrika asa rehetra. Farina tamin'ny fomba ofisialy androany ny fionana an-tampony ireo firenena amin'ny teny frantsay andian'ny faha-12 teto Antananarivo.
mbola mitoy amin'izao fotoana izao ny fanadadiana momba ny tranga fanodikondinana fanampiana izay nataon'ny masivoan'ny Maroc teo aloha raha nambaran'ny ministry ny rahambahiny marokana tamin'ity androany ity. Voalaza ihany koa moa fa fitsidiana arakasa no nitanterahan'ny mpanjakan'ny Maroc teto Madagasikara fa tsy anaoan'ny francophonie. Fanadadiana. Nandeha hatrany ny resaka tamin'ny trano kalamaro samihafa fa nisy ny fanodikodina fanampiana nataon'ny Mohamed Amar, masovo marokana teo aloha izay niasa teto Madagasikara. Masovo izay niasa 10 taona teto amintsika ary namaran'izany fotoam-piasana izany tamin'ny alatsinainy lasa teo. Efa niroso tamin'ny fanadadiana mifandray amin'izany indrindra ireo tompon'andraikitra raha ny fanazavan'ny ministry ny rahambahiny marokana izay tafaresaka taminay androany. Nisy ihany koa ireo fanambaran'ny Mohamed Amar mifandray amin'ny fanavakavam-bolokoditra raha ny fanazavana trany. Izy ny sazy atra malona izany raha ny fanazavan'ny ministra tompon'andraikitra hatrany. Donc tout acte de la part d'un représentant du royaume qui va Nitoy ny fanadadiana amin'izao fotoana izao hiteo ihany ny olana malona izany. Misy foto-kevitra ny Maroc momba ny tsy fitsabahan'ny firenena iray amin'ny tranga iray amin'ny firenen-kafa. Nisy ny filazana fa isy ireo fanambarana nataon'ny masovo eo aloha izay tsy mendrika ho voalaza ho an'ny firenena akaiky an'ny Maroc. Ny andraikitray manokana ny filaminana sy ny fanajana ny sotoavina. la décision a été prise dans ce sens et l'enquête continue. Manoloana ny tsy fahatongavan'ny mpanjaka nandritra ny francophonie omaly kosa indray fitsidiana tsotra Madagasikara no nataony ary mifanandrify tamin'ny fandalovana teto Madagasikara ny fanambean'ny francophonie raha ny fanazavan'ity ministry ny rahambahiny ity izay no tsy nahitana azy dia nivato. Sa Majesté effectue une visite de travail. Fitsidiana arakasa no nitanterahan'ny mpanjaka Mohamed VI. Efa voalaza hatrany izany tsy misy idirany amin'ny fandraisana ny francophonie ny fahatongavany aty Madagasikara. Fionana amin'ny malagasy noho izany antondiany fa tsy misy idirana amin'ny francophonie. Tombotsoa an'ny vahoaka malagasy izany no nahatongavan'ny mpanjaka Mohamed Fayenina teto Madagasikara indrindra tany Antsirabe raha ny fanazavana trany ary nisy ny fifanarahana misy 20 no sy niavana tamin'ity herinandro ity. Niakatra teny amin'ny Bianco Ambobao izao alina izao moa ny ben'ny tanànan'ny commune Ambohimamasina. Fantatra ihany koa moa fa teny antoerana ny olona roa lany tamin'ny analan'ny antoko HVM dia Irina Andriamandavy sy Ratalata George. Fanampanazavana. Amin'ny fitora sasany marina no misy atsika amin'izao fotoana izao ary aty Ambobao aty amin'ny Bro Malio tena miady amin'ny kolikoly aty Ambobao no misy atsika amin'izao fotoana izao. Raha ny vaovao farany fantatra dia ny mairan'ny commune Ambohimamasina no miakatra atao amin'ny Bro-ny Bianco amin'izao fotoana izao atao fanadadiana. Hatreto aloha raha ny nandondona tetsy amin'ny mpiandro vavahady izahay dia tsy navela niditra ary nolazaina fa raha pitso maraina vao ahazo vaovao marina momba an'izany ary raha ny vaovao azon'ny mpanao gazetiny Kolo TV ihany hatreto aloha dia loolona HVM anankiroa no efa nandalo teto dia ny loolona Rina Andriamandavy sy ny loolona Ratalata George. Hatreto aloha tsy misy vaovao mipika momba an'izay dinika nisy tato amin'ny Bianco teto hatramin'izao fa isan'ny mety mampametra-panontaniana hatramin'izao hoe le fanadinana ataon'le inspecteur d'État misy anankiroa tany amin'ny commune Ambohimamasina momba ilay subvention nomenan'ny commune izay nampisy aiay ary nampiakatra conseil de discipline an'ireo inspecteur d'État ireo ve no mahatonga an'izao raharaha izao toy hatramin'izao alan'ny fisian'ny fiaonam-beny tany teny frantsay amin'izao fotoana izao. Hatreto aloha andrasana trano ny fisian'ny fanazavana momba n'io raharaha io. Niezaka ny antso any izay ny tompon'andraikitra ny serasera atao amin'ny Rome Malio tena miady amin'ny kolokolo izay fa mbola tsy nahazo ombaly ny hatreto. Ho arahantsika eto amin'ny fampalalam-baovao ny Kolo TV ihany momba n'izay raharaha izay. Onona saina ho azarazanatsoa ho an'ny Kolo TV. Lafim-baovao hafa kosa indray dia 7 isanjaton'ny zazalatsaka ny 5 taona eto Madagasikara moa ny vita vaksiny taha izay voasikady fa ho ambany eto amin'ny sehatra iraisampirenena ankilan'izay moa ambony dia ambony ihany koa ny tahampahafatesany reny eo ampiterahana eto amintsika raha oharina amin'ireo firenena ao anatin'ny francophonie. Fanadadiana. Raha toa ka enina amin'ny 50 amin'ny arivo ny tahampahafatesany zazalatsaka ny 5 taona eto Madagasikara teo aloha
ny ena ho latsaky ny zato zany amin'izao fotoana izao tsy izay kosa nefa ny misy eo amin'ny tampahafatesan'ny reny eo am-piterahana isan'ireo tavo osikajy ho ambony indrindra manerana n'ireo firenena afrikanina izay mpikambana anatin'ny francophonie izany ta izany raha ny fanazavan'ny filohan'ny vovona ny fiarahamonim-pirenena afrikanina misehatra amin'ny fahasalamana na ny comares ary mbola sarotra ihany koa ny adiana amin'izany fa eo amin'ny reny io zany tena mbola maromaro ihany amin'izao satria mbola tsy mety latsaky ny telonjato foana fa mbola any ambony ny telonjato zany hoe isaky ny misy renjaza teraka zany ao anatin'ny 100,000 dia mahatratra mbola telonjato mahery no maty zany eo am-piterahana eto amintsika ka io zany tena ezaka anankiray goavana be mbola tena mila fiaraha-mientana mihitsy satria mampalahelo izy io ary manisany mahatonga atsika eto Madagasikara zany mbola azo atao hoe taraikiraiky faraparany amin'izay le fahasalamana zay sy ny zaza zay raha ny fanazavan'ny solombavam-bahoaka eo anivon'ny komisiona fahasalamana eto amintsika mbola atao ambanin-javatra ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza eto Madagasikara ny fanaovana volavolana tolo-dalàna no vahaolana aroson'izy ireo ahafahana manokana teti-bola amin'ny teti-bolam-panjakana hanomezan-danja ny fahasalamana dia hoe andao zany ao anatin'izay lalàna izay ho atao tena lara-pamehana ary ho an'ny fampandroana eto Madagasikara ny fahasalamana sy ny fisorohana aretana amin'ny alalan'ny vaksiny zay anankiray dia mba ao anatin'izay lalàna izay koa mba ametrahana ihany koa ny hoe tokony isy koa rehefa manao ny teti-bolam-pirenena na ny loi de finance tsika lalàna mikasika an'izay teti-bolam-pirenena izay zavatra lehibe entina amin'izany vaksiny zany amin'izao fotoana izao efa voasorotra soro-dala io projet de loi io ary mandeha manaraka ny ambara tonga raha ny fanazavana tsy mbola ho tafiditra eny amin'ny anteny meram-pirenena amin'ity taona ity izany volavolan-dalàna izany ankoatr'izay ihany koa voalaza ny tompon'andraikitra fa antony mahatonga ny tahampahafatesan'ny reny sy ny zaza ho ambony eto amintsika ny tsy fanaovana vaksiny 720 isan-jato ny zaza latsaky ny 5 taona ihany no vita vaksiny tazay ambany raha oharina amin'ny sehatra iresa-pirenena raha ny fanazavana hatrany isan'ny sakana goavana tsy rosoan'ny olona eny anivon'ny fiarahamonina amin'ny fanaovana vaksiny ihany koa ny aiasy ny tsao miely ny antony ara-pinoana ary ihany koa ny tsy fampin'ny fampahafantarana sy fanentanana ny avy ao Monaco hatreto ny fantatra tato anatin'ny fionamben'ny francophonie izay ny faran'androany tamin'ny alalan'ny Alliance Gavi fa hiara-iasa amin'ny Madagasikara amin'ny famatsim-bola amin'ny fanaovana vaksiny mandritra ny 5 taona isan'izany ny fanaovana vaksiny miady amin'ny omamiadan'ny aty fomba maro no nentin'ny fitondram-panjakana anafenana ny fahatran'ny malagasy amin'izao fandraisana ny francophonie izao araky ny fanambarany nataon'ny GPM fomba entina mandresy lahatra ireo vahiny mitsidika ny Madagasikara fa mandesy milamina ny fiainam-bahoaka fanadidiny Mioramandry fanamboaran-dalana amin'ny sesesy toy ny lalana mampifandray any tanàn-dehibe amin'ny vato trano fandraisam-bahiny vaovao ny haingo sy ny aitraitra rehetra manerana ny renivohitra ireo amin'ny ankabeny ny fomba nentin'ny fitondram-panjakana nanakonana ny fahatrana iainan'ny malagasy eo amin'ny fiainana andavanandro ireo endrika ireo ihany koa no hitan'ireo mpitsidika mandritra ny francophonie endrika izay maneho amin'ny vahiny fa andalam-pandrosoana ny malagasy na eo azy izany rehetra izany misy etsekilan'izay ireo antontanisa maro samihafa izay maneho ny fahantrany malagasy toy ny lalàna mifeny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 720 izay maneho fa maivana ny tahany fandrosoan'ny Madagasikara izany hoe 4 faingo iray isan-jato izany amin'ity taona ity raha 3 faingo iray isan-jato izany tamin'ny taona 2020 raha ny zava-misy no jerena ny ankamaroan'ny malagasy mbola miaina anaty fahantrana lalina ny tsy fanjarian-tsakafo ny tsy fananana asa fahantrana vokatry ny krizy tamin'ny taona 2020 ary indrindra vokatry ny tsy fahaiza-mitantana ataon'ny mpitondra amin'izao fotoana izao tsy fahaiza-mitantana miseho amin'ny fomba maro samihafa ka anisan'izany ny vesatra amin'ny alalan'ny hetra atao an'ireo mpandraharaha madinika etsekilany anefa maro ireo mpandraharaha goavana sy vahiny tsy manefa hetra tokony efaina amin'ny fanjakana mandritra ny fivoriana ara-potoana ataon'ny parlementaire ankehitriny moa no andefasana ny lalàna mifeny industrie eto Madagasikara raha ny fanazavana azo tsy mbola tonga eny an-toerana nefa io lalàna io ankehitriny fanadadiny Lili Rabiata fampirisihana ny mpandraharaha tsy manara-dalàna hiditra amin'ny sehatra manara-dalàna fampiakarana fampidiran-ketra azo avy amin'ny indostria ireo amin'ny ankabeny ny tanjona amin'ny famolavolana sy ny fandaniana ny lalàna mifeny indostria eto Madagasikara mandritra ny fivoriana ara-potoana hatrehany parlementaire roa tamin'ity faran'ny taona ity no andrasana andalovana io lalàna io eny amin'ny anteny miram-pirenena sy anteny miran-doholona
eo zay zao eo fampanaovana azy a efa io moa ny industriel namolavola azy ny arana namolavolanaio a dia efa hompandiniana azy zay a dia atoato izy io a dia tsy maintsy alefa any amin'ny conseil a dia eo zay vao makany amin'ny assemblée fa efa andalana ampanaovana azy tsika amin'izao fotoana izao. Raha ny fanazavana fampiakarana ny arikarena azo avy amin'ny indostria ho 520 isanjato raha toka 510 isanjato teo aloha no antom-pisino io lalàna specade io. Tokony tombo ihany koa ny fampiasana ny vokatra na akora fototra avy eto Madagasikara amin'ny fanodinana raha ny fanazavana. Voafehy amin'ny lalàna io avokoa ny karazana orinasa manodina rehetra eto Madagasikara, ankoatra ny orinasa mpitrandraka sy mpanodina renakibony tany. Mitaraina amin'ny tsy fahampen'ny fizaharana ireo vokatra amin'ny mpandraraha any amin'ny faritra nosy iny raha ny fanazavana ireo mpandraraha any toerana manamafy izany ihany koa moa ny faharatsiany lalana any toerana fanadidiny Mikael Ramalola. Distrika telo no mandrafitra ny faritra nosy izay manana ponina manodidina ny 7 hetsisa. Maro ny vokatra azo trandrahano amin'ny faritra, eo amin'ny lafiny fiompiana sy fambolena ireo amin'ny ankapobeny tena mampalaza ny faritra. Saingy raha ny fanazavan'ireo mpandraraha tsy ampitosika izy ireo noho ny tsy fisiany kojakoja maro entiny itazoman'ireo vokatra voahodina. Ny olana voalohany aloha amin'ny resaka famatsiana arabola. Mbola sahirana dia sahirana izahay amin'ny resaka famatsiana. Fa ny faharoa koa ny tena olana iainanay mpandraraha zany dia le resaka emballage. Satria raha tsy loatra ny lalana makany aminay any dia sarotra be ny atongavany emballage avy ety dia tena sahirana dia sahirana zay na dia amin'ny bocal na ny emballage anatsaranay ny asanay zany. Ny olana goavana tena sedraina eo amin'ny fandrarana zany dia ny resaka ina moa izy teo ny emballage. Io zany tena olana manahirana satria raha teo matoka zay eo amin'ny tsena raha ataoko fotsiny hoe tsy amatsy afa-tsy ny tsena eto toerana raha itsy bocal anankiray itsy zao atoroko anao ny tena nety taminay tamin'izy io 230 ml ny capacité contenance-ny zavatra mitranga nefa ao anatin'ilay izy tsisy tsony ilay bocal iraky Madagasikara dia voatery zany zahay tsy maintsy nanova an'ilay contenance ho 200 ml satria zay no misy. Araka izany tsy afaka mivoaka ireo vokatra noho izay faharatsiany lalan'izay. Ankoatr'izay vitsy ny lalam-barotra izay mifanohitra amin'ny vokatra ny tany izay tena miroborobo. Efa misy ny tetikasa amin'ny fanatsarana ny lalana raha ny fanazavana lehibe ny faritra nosy. Efa misy ihany koa fanatsarana ny lalana. Fanatsarana ny lalana zany misy tetikasa travaux de remise en état zao manatsara ny RNT 12A mampitohy an'ny Fort Dauphin sy Vangaindrano ary amin'ny taona ho avy dia andeha amin'izay ny bitumage na fanaovana goudron an'igny RNT 12A mampitohy an'ny Fort Dauphin sy Vangaindrano zany ary ivadika pont zany le baky akoatr'izay koa dia isy ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo. Tsy ao amin'ny faritra nosy irery ihany no manana olana toy izany ny mpandraraha fa saika mivelatra amin'ny faritra maro manerana ny nosy. Ezaka matotra mimpiroboroboana ny vokatra malagasy araka izany no andrasan'ireo mpandraraha malagasy. Fanohanana ny indostria malagasy, fanasoavana ny fiarahamonina sy fampivoarana ny toe-karena eto Madagasikara isan'ny tanjona apetraka tanterahany nireo industrie malagasy mpikambana ao anatin'ny SIM na ny syndicat de l'industrie malgache izany. Samy miezaka ny anatratra io tanjona apetraka io daholo moa ny mpikambana tsirairay. Fanampanazavana. Zahay moa zany amin'ny mpikambana anay eo amin'ny SIM dia manohana tanteraka izay ny industrie malagasy. Dia eo anivon'izany zany zahay moa manana ny kalitao anay manana ny vokatra tena vita malagasy dia eo koa izay miezaka ny mampandroso ny manodidina anay indrindra eny amin'ny toerana izay misy anay Antananarivo, Atsirabe, Tamatavy amin'ny resaka éducation, santé, sécurité, environnement misy lafiny maromaro zany izay zavatra izay ifantohanay sy matimatesanay mba tsy hoe eo SIM ihany no mandroso fa ny manodidina anay koa dia niezaka tena hoe tanjona tena goavana moa zany dia ny ampandroso any Madagasikara. Vaovao mampalahelo kosa dia niaran'ny erisetra androany ny mpanao gazetiny École TV FM raha naka horonan-tsary tetsy amin'ny lalana makeny amin'ny village de la francophonie. Fanadadiny avy hatrany.
tsy mazava intsony ny momba ny fandehanana eo amin'ny village de la francophonie amin'izao fotoan'izao. Androany azo ale raha ampito tsy azo ale. Raha hoan'ny androany nanodidina ny tamin'ny efatrora teo tsy azona le lalana miazo ny village de la francophonie raha miainga avy any amin'ny 67 hectare ny polisy pirenena no nilaza izany. Teo amin'ny rond-point la rocade d'Andoutapenaka akaiky ny Kianjamaki nampametra-panontaniana ny mpitaingina fiara fitateram-bahoaka ny tsy nanomezan'ny polisy alalana iazo iny lalana iny. Amin'ny maha polisy manao fanamina azy dia nanaiky ny mpandeha ary nidina na ny fiara madinika ary tsy nahazo ny zotra iny diginy. Rehefa nakasary izany ny mpanao gazety Nikolo TV dia niaran'ny herisetra nokapohana ny tanany izay nitazona ny finday naka ny sary araka ny hitantsika. Pano gazety tompoko. Pano gazety ah. Vai. Pano gazety ah. Vai le tie. Mampametra-panontaniana ny tranga tahaka izao hoe hatraiza ny fahafahan'ny mpitandro ny filaminana mampiasa herisetra. Mampametra-panontaniana ihany koa izany momba ny fahalalahana maneho hevitra makasary ny tranga tahaka izao ka manaparitaka izany amin'ny mpanao gazety na amin'ny alalan'ny tambajotra sosialy rehetra. Ilaina fahazondalana ve izany araka ny lalan'ny famoretana vaovao. Antsoavy moa no atsona amin'ireo tompon'andraikitra amin'ny anatin'ny mpitandron'ny filaminana eto Madagasikara. Avadikisika vaovao iraisam-pirenena kosa dia androany tanterana ny fiodinana faharoa izay amoana izay solitena amin'ny antoka-kavanana sy avoana amin'ny fifidianana filoham-pirenena frantsay. Fanadadina amin'ny sariny France 24. Tamin'ny alady farany teo no nataony fiodinana voalohany tamin'ny fifidianana lehibe ny antoka-gavanana sy avoana izay tafakatra efatra tapitrisany ny fidy tamin'izany. Tsy ambanin'izany fifidianana fiodinana faharoa tamin'ity androany ity. Vao maraina dia mitandahatra ireo olona hifidy an'ny Alain Juppé sa François Fillon. Raha ny fijery azy dia ioatra noho ny fiodinana voalohany tahan'ireo mpifidy amin'ny tindray mitoraka ity. Raha herinandro lasa moa izay dia tsy nampoizina ny nitarihan'ny François Fillon izay tsy nisy ny eritreritra ho tafiditra amin'izao fiodinana faharoa izao. Raha tsy misy ny sampona dia androany alina no hita hoe iza no solitenany antoka-kavanana sy avoana amin'ny fifidianana filoham-pirenena frantsay. Ny avy ao amin'ny antoka-kavy koa izay anao ny anjarany koa atsoatsy dia mbola miparitaka tanteraka izy ireo amin'izao fotoana izao. Antoka-kavy izay misy ny filoha amperinasa François Hollande. Dia izay namarana ny fampahalalam-baovatsika tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany tenako mame fotoananao amin'ny manaraka indray. Soava mandry tompoko. Magasin Saint-Georges Vista Tsaralalana, Magasin Saint-Georges Vista Horizon Itos, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Magasin Saint-Georges Vista Tsaralalana, Magasin Saint-Georges Vista Horizon Itos, nanulcha noto ni fampahalalam-baovao. Bonjour. Bonjour. Narainao teo ny vaovao niaraka tamin'ny bonjour. Joantsika jiaby. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampahalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur.